Atoato kosa dia isy ny hetsika lehibe izay karakarain'ny eftrikema fiavozana manjaka ilafy andiany faharoa ity hetsika karakarain'izy ireo ity anasana ny rehetra ny hetsika tahaka itony satria dia natao ihany koa ialana voly araka izao fanampanazavana hoentin'ny solitena ny fiangonan'izao. Tonga eto ny tena koriavana solitena vao amin'ny FJKM fiavozana manjaka anao fanentanana amintsika amin'ny hetsika izay tanterahana dia ny manjaka fiesta 2. Ny manjaka fiesta 2 moa dia hetsika fialamboly nataon'ny fiangonana ho fampiraisana antsika zanaky manjaka rehetra miaraka amin'ireo fiangonana manodidina. Hetsika natao fampiraisana hoy ao ny amintsika ary koa etsitsika anamitana ny trano fiangonana. Ny zavatra ho hitantsika ao kilalao maro isan-karazany eny amin'ny akany nomenjanahary Ambohimangarovana natanterahantsika azy manomboka amin'ny valora sasany dia efa eny ny tompon'andraikitra. Kilalao maro isan-karazany ary misy ny mampiavaka dia ny podium lehibe ahitantsika artista maro entanitsika rehetra ho avy amin'izany. Tsy natao hoan'ny teraka manjaka ihany ty fihetsiketsehana androany ty amin'ny asabotsy ty fa natao antsika rehetra mihitsy. Misolo tena ny artista mandray anjara ny tenako ny tonga eto dia hitantsika amin'izany fotoana izany ny tarika Henri Tsimbazafy Abelina Ratsimba Ralanto Gasumengola ary ny tarika Asina. Raha ny vidim-pidirana napetraky ny fiangonana dia tsy fidirana amin'ny fihetsiketsehana na ny concert ataon'ireo tarika raha raha ohatra ka akambana fa zanaky ny fiangonana moa ny tena dia manatanteraka ny adidimasina araka ny arepasoavana izay nomen'ny tompo antsika dia manentana antsika rehetra fa tsy ahitan'izany tarika izany miaraka ohatran'izao nareo raha tsy amin'ity fiestahany manjaka ilafy ity. Zay no azo atao fa dia amin'ny sabotsy zany eny akany menjanahary eny Ambomanga no fotoanantsika ahitana an'ireo tarika ireo averikindreo mandeha Henri Tsimbazafy Abelina Ratsimba Gasumengola tarika Asina ary Ralanto zay mariana fa samy zanaky ny fiangonana manjaka ilafy daholo toko dia manasa antsika rehetra ho tonga amin'izany fotoana izany. Saotra indrindra toko. Tsara ho mariana fa ilay misy moa ny vidim-pidirana izay noman'ny fiangonana 3,000 ariary ho an'ny mihoatra ny 12 taona ary 1,000 ariary ho an'ny latsaka ny 12 taona. Io saram-pidirana io dia sady saram-pidirana no saram-pitaterana. Afaka manao fotoana eny am-piangonana eny manjaka isika amin'ny fito sasany dia mitatitra antsika ny fiangonana. Efa misy koa ny sakafo maro izay nomanina izay anamaivanana antsika mba ahafahantsika mahita fifaliana satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mifaliana andrakariva hoy izaho hoe mifalia. Dia indreo ry havana ifanentana isika ho amin'izany satria ny asan'Andriamanitra ho vita ny fifaliana koa ho azo dia manentana antsika rehetra ho tonga.